Riavana manalong tombo ampitombona amintsika manakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Velim-pidiranana ao an-trano zay raha eo satria natratriky alarobia 30 martsa 2022 ity. Mangetaetanao ny fanahinay miteneny anao araka ny fomanao ka ny teninao ane ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ao ny noforehetra. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomanofo naovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity andro alarobia 30 martsa 2022 ity dia ny Jeremia toko fa 15 andininy 4 voalohany no anjara mifinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Jeremia toko fa 15 andininy 4 voalohany. Zao no amin'ny anaran'i Jesosy, zao no teny tonga tamin'i Jeremia ny amin'ny Joda rehetra tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Joakim zanak'i Josia mpanjakan'i Joda, dia ny taona voalohany nanjakan'i Nebokadnesara mpanjakan'i Babiloniana. Izay nolazain'i Jeremia mpaminany tamin'ny Joda rehetra sy tamin'ny mponina rehetra tamin'ny Jerosalema hoe hatramin'ny taona fa 13 nanjakan'i Josia zanaky Amona mpanjakan'i Joda mandraka androany dia mandritry ny 13 taona zao no nahatongavany teny Jehova tamiko ary nolazaiko taminareo. Eny ny fomaraina koa aho ka nilaza nefa tsy niaino ianareo. Ary Jehova nanirika mpaminany mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny ny fomaraina koa izy ka naniry nefa tsy niaino ianareo na nilatsofina ieny hoe samy miala amin'ny lalan-dratsanareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onona any amin'ny tany izay nomeny Jehova anareo sy ny razanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Ary aza manahaka ny any mankafanompo azy sy nkohaka eo anakeny, ary aza mampatezitra amin'ny asa ny tananareo fandroa tonga loza aminareo nefa tsy niaino ahy ianareo ho Jehova mampatezerana tamin'ny asa ny tananareo ahitanareo loza. Koa zao nolazain'i Jehova tompony maro noho ny tsy niainonareo ny tena dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra anavaratra sy Nebokadnesara mpanjakan'i Babilônia mpanompo ho Jehova aroetiko ameny ity tany ity sy mponina eto amin'ity reto firenena manodidina ireto izy, ary arino tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra sitratra sady rava mandrakizay. Ary atsahatra io aminy ny feno faly, feno miravoravo, dia ny feno mpapakatra sy ny feno ampakarana, ny feno vato fisorombary ary ny fahazavana jiro. Ary ty tany rehetra ity dia foana sinao ary rehetra firenena rehetra reto anompo mpanjaka amin'ny Babilônia 70 taona. Ary efa tapitra amin'ny 70 taona ho Jehova dia voalio kosa ny mpanjaka amin'ny Babilônia sy izany firenena izany no nyelony ary ny tany Kaldeana koa dia ataoko rava manakizay. Ary mitoviko amin'izany tany izany ny teniko rehetra izay efa nambarako hamelezana azy dia izay rehetra voasoratra eto amin'ity boky ity sady ny vonanin'iny Jeremia amen'ny firenena rehetra. Fa ireo kosa anay dia mpanompono ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe ary voaliko araka ny ataony sy araka ny asan'ny tanany avy izy. Masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Efa nambara tamintsika teto fa tsy mazaka faharatsiana ny tompo. Mankala ny faharatsiana ny tompo. Teo anatrehan'izany tsy mitsahatra manihaka ny mpaminany izy. Ilaza hoe samy miala amin'ny lalan-dratsanareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onona amin'ny tany izay nomeny Jehova anareo sy ny razanareo hatrizay ka ho mandrakizay. Mialahy amin'ny lalan-dratsanareo. Avoizy ny fanao ratsinareo. Zany reo ihany no andraisantsika fahavelomana satria hoy ny soratra masina tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ka mba tonga
sy atonga anao mba hiala amin'izany ratsy fanaonao zany dia anam-piadanana no antony keneny zao afatra ho antsika zao. Inga anie atsika tsy tahaka reto firenena Israely reto. Ny fo maraina koa ny mpaminany, teny, laza, nefa tsy nentiny ainy izy ireo. Verimberina izany, misy ery amin'ny 17 tapany farana nandritra ny 16 taona, eny fo maraina koa ao ka nilaza nefa tsy niaino anareo. Verina anay zany eo amin'ny 17, eny ny fo maraina koa izy ka naniraka nefa tsy niaino nareo na nongela tsofinareo. Verina anay zany fanotelony ery amin'ny 17 nefa tsy niaino ahy ianareo hoy Jehova. Zany nataony reto firenena Israely. Noho ny tsy fihainonareo ny tena dia arirako tsy ataoko fitogagana, tsy zavatra mampisatisatra sady rafa manakizay. 17 misy zany. Foana ny feo miravoravo, ny feo mifaly, ny ampakarina, feno mpampakatra sy ny ampakarina, ny fikisombary, ny fahazavana-jiro. Ho lamo tanteraka ny firenena. Sady foana 11 ty tany ty, dia foana sy ho lao ary lasako babo mandritry ny 70 taona. Zany ny teny natao tamin'reto firenena Israely reto nefa dia tsy nety niala tamin'ny ratsy fanaony ihany izy. Zasy ianao koa mimpiry moa no nitenenina hoe mpibanareo efa kaiky amin'ny fanjakany lanitra, efa miseho avokoa zao famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ndao zasy ianao afony lalan-dratsika, andao tsika miala amin'ny ratsy fanaontsika. Fa raha manao an'izany tsika dia ho velona. Fa raha tsy manao zany kosa sika dia ny tambo ny faharatsiana sy ny fahotana dia fahafatizana. Tsy tian'Andriamanitra zasy ianao hitoetra amin'ny fahafatizana. Hanana vokatra ny fahafatesana amin'ny asa ratsy ataoko sy ataonao, ka miantso ahy izy, miantso anao ahy mba hiala amin'ny ratsy fanaontsika. Tsisy fiadanana matsy ho an'ny ratsy fanahy. Soiady fa tongoty Jesosy Kristy ty mitady sy hamonjy ny mpanota very. Aoka zasy ianao mba hiteny tahaka ny Paoly apôstôly, matoky zao teny zao, tonga tety an-tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny zao ny lohany. Paoly apôstôly ary niteny lohany, zay olo masina tsy nanana mahizafy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Dia ahoana koa zasy ianao? Eo nateny zany. Miteny zasy ianao hiala amin'ny ratsy fanaontsika. Hiverinao amin'ny tompo, fa na dia tahaka ny jaka aza amin'ny fotantsika, na dia mankatakatraka tahaka ny ora mpanala azy, mankatakatraka tahaka ny sily azy, dia atao fotsy tahaka ny ora mpanala. Na dia mena tahaka ny raha nombala azy, dia atao fotsy tahaka ny volony fotsy. Fa mitiado amin'ity manatony manatony amin'ny tompo. Verena faingana amin'ny tompo. Nahoany tsika ny teo faty aoka ho faty amin'ny faratsika, fa hiverina faingana amin'ny tompo. Fa raha verina tsika dia ho raisin'izay fa kana misy moa tsika fa Jesosy Kristy manana ny fananita ny fahafatesana ny fiainantsika, ary izy raha teo efa nandesy ny fota sy ny fotanao amin'ny fanaintsika. Eny nandesy ny fahafatesantsika koa azy. Amen. Sotranao zay raha eo fa nomenao zany teny zany. Ataovy tsy andalo fotsiny amin'ny sofinay zany, fa ndavarava sy hamomotra zay rehetra tsy nambenao ty anatinay, ary androtana koa zay rehetra tsy nambenao ty anatinay, fa amboly sy hanomina anay amin'ny fahavonana, amin'ny teny tsara rehetra sy ny asa tsara rehetra ianao. Dia mba marina aminay ny tenin'ny apôstôly masina le raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, avao zay tompo
Nindo tuntay funaya mausasano matiu suavakirka okeno yas pagamiasa no isa nasakana na atau manganam nenten no jisu manawi yang sana kena apa kana geu suavakatuya na geu sita kainenya ibaga kabi gane sinadan masina nen nagano utunga nen fantakanau atau nen sita punau itiatan tak nin tanka minay sana sa sonaya ama minanin kaya tak na milana simin katam na ya asam tunan na yung fakapana pamanafana yung mga anong fantakana sendiri ang vnata manaksay amen tatyang ang tupad sikire sututram trunda ang minagay sa nakapanamasa suwa ay siyang fluna si panatinana askyawa na sa sutram san intana gayo na yung tupu kami ang nagayo mapamiyat-piyat ng tawon na gayo na yung tupu kami dapong nagawa manado ng tawon na gayo na yung tupu kaman may negosiatan na matuk senya tanadua sa jijan na lisan. Nato ni wala di man tagigan ya am nilagan ray sinsana ka ang panamas na amen.